anatanteraka etsika ny sekoly FJKM ny faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana martsa ho avy izao ho fanamarinana ny andron'ny sekoly ndao ianona ary ny fanazavana. Ny antony lehibe dia fijoroana vavolombelona anatrehany fiangonana sy ny fiarahamonina fa ny sekoly FJKM zany dia tsy miona fotsiny amin'ny fampianarana ankapobeny fa manana andraikitra lehibe izy amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny ray aman-dren'ny mpianatra. Faharoa dia fanehoana fa miaina ny sekoly FJKM amin'ny alalan'io fankalazana ny andron'ny sekoly io ho anehoan'ny ankizy ny fahaiza-manao ny amin'ny fifehezana ny ara-panatanjahantena satria misy fifaninanana basket, foot à 7, volleyball zany izay andraisan'ny mpampianatra sy ny mpianatra anjara. Itsandan'izay dia misy koa ny fifaninanana ara-koltoraly fanehoana ny maha-malagasy zany izay no voizin'ny mpianatra hoe malagasy ao dia mahafehy ny soatoavina malagasy. Amin'ny maha-sekolim-piangonana azy koa nefa dia tsy adinoina ny fisian'ny fifananana ara-soratra masina. Misy ny ambaratonga rehetra eo anivon'ny sekoly FJKM manomboka amin'ny akanjaza zany hatrany amin'ny kilasy terminale. Dia ho an'ny akanjaza indray zany ho an'ny ankizy madinika dia misy ny fifaninanana sary.